mofinaina tsara tokoa ianao Jesosy. Mofinaina izay mahavelona anay, manome anay fiainana mandrakizay, manome fahafaham-po anay tanteraka. Faly izay manana anao. Sotranao izay satria ianao no mitona anay amin'ny lamfanenao masina mba haniry izany mofo velona izany. Tao amin'izay Tompo, mba ho tamana itoetra eo aminao, handray ny mofo velona avy an-danitra ary izary izany ihany koa amin'ny hafa. Sotranao izay mianao fotoana izay ahafahanay mandray ny teninao, ahafahanay mandray ny fampaherezana avy aminao. Dia ianao nangatahana hiteny aminay ankehitriny araka ny fombanao. Aza vela ho verimaina izay Tompo, fa ataovy mandray ianao. Amin'ny ranomasina sy mavonjy nangatahana izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra ry havana, tratr'izao Alahady fahatelo alohan'ny Pasika izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity maraina ity dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka Jaona. Jaona toko fahaenina, andininy faha-efatra amby roapolo ary mitsahatra eo amin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Filazantsara araka Jaona toko fahaenina, andininy faha-efatra amby roapolo ary mitsahatra eo amin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Toy izao ny vakina izany amin'ny ran'i Jesosy. Koa noho nihitany vahoaka fa tsy teo Jesosy na ny mpianany, dia niondrana tsamokely izy ka nakany Kapernaoma hitady an'i Jesosy. Ary rehefa nahita azy dia nampitany ranomasina izy, dia hoy izy taminy: Raby eo, hovinany tonga teto ianao? Jesosy namaly azy hoe: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mitady ahy ianareo, nefa tsy noho ny nahitanareo famantarana, fa noho ny nihinananareo ny mofo ka voky. Aza miasa azo hohanina mety ho levona, fa ny hanina izay maharitra ho fiainana mandrakizay. Izao omeny zanak'olona anareo, fa izy no nasian'Andriamanitra tompo-kase. Dia hoy ireo taminy: inona nataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: izao ny asan'Andriamanitra, dia ny hinonareo izay nirahiny. Dia hoy ireo taminy: inona ary ny famantarana ataonao mba ho hitanay ka ho inonay ianao? Inona moa no asa ataonao? Nrazantsika ninona mana tany an'efitra araka ny voasoratra hoe: mofo avy tany an-danitra no nomeny azy hohanina. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tsy Mosesy no nanome anareo ny mofo avy tany an-danitra, fa ny raiko nanome anareo ny tena mofo avy an-danitra. Fa ny mofinaina dia ilay nidina avy an-danitra ka manome fiainana ho an'izao tontolo izao. Ary hoy ireo taminy: Tompo, omeo anay mandraikariva izany mofo izany. Hoy Jesosy taminy: izao ny mofinaina, izay manatona ahy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba ngetaita intsony. Fa efa nolazaiko taminareo fa nahita ahy ianareo, nefa tsy mino. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo mandrakarivana ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mangataka ny ankizy rehetra hitsangana. Maromaro. Atsanganiko hoe ny tanan'izay misakafo isan'andro. Dia misakafo isan'andro daholo nareo izany. Ampitino ray ary hoe: atsangano ray ny tanan'izay misakafo isaka ny 2 andro, zany isaka ny 2 andro izy vao misakafo. Tsisy. Atsangano ray ny tanan'izay misakafo isan-kerinandro. Tsisy ihany koa. Isika rakizy dia misakafo isan'andro. Ny antony dia nona isan'andro sika. Ka ny dikany hoe nona dia manambana ny fahafatesana. Ka raha tsy misakafo sika dia hiariraka ary dia ho faty ny farany. Mila misakafo isan'andro sika, satria manambana antsika isan'andro ny fahafatesana, ary ny sakafo no entina hanoerana izany. Amin'ity anio ity dia misy vaovao mahafaly izay ambaran'Andriamanitra aminareo, satria misy ny sakafo izay manome antsika fiainana mandrakizay. Izany hoe izay rehetra mihinana na mandray izany sakafo izany
dia tsy ho faty mandrakizay. Sika na misakafo ary isan'andro, ndray andro antsika tsy maintsy andao zao tontolo zao ihany, tsy maintsy ho faty. Fa izay mihinana sakafo kosa izay omen'Andriamanitra azy dia ho velony mandrakizay. Izy io sakafo io? Jesosy io. Ny Jiosy moa eto tsy mahafantatra hoe ahoana ny fomba fihinana anazy, fa ambaran'i Jesosy eto hoe ny olona izay manatona azy, ny olona izay mino azy manana fiainana mandrakizay. Zany hoe fandraisantsika izany sakafo zany sy ny fihinanantsika izany dia ny fanatonantsika ny Jesosy sy ny finoantsika azy. Ny hoe mino dia miankina amin'ny tanteraka, matoko fa izy ny mpamonjy antsika, matoko fa izy manome antsika fiainana mandrakizay. Io zany dia aza misalasala nareo manatona an' Jesosy any an-trano rehefa mianatra sekoly-lady ihany koa, ary aza misalasala nareo mino sy matoky azy. Dia angatahako ary nareo amerina ny teny izay nambaran'i Jesosy teo hoe izao ny mofinaina izay manatonay tsy mba honoana. Averina kely, hoy Jesosy taminy, izao ny mofinaina izay manatonay tsy mba honoana. Ampion le hoe hoy Jesosy taminy, hoy Jesosy taminy, izao ny mofinaina izay manatonay tsy mba honoana. Ary zay mino ahy tsy mba ngetaita intsony. Averintsika farany ary hoe hoy Jesosy taminy, izao ny mofinaina izay manatonay tsy mba honoana, ary zay mino ahy tsy mba ngetaita intsony. Ohatrany mbola noana nareo zany afaka mipetraka nareo ary. Hoy Jesosy taminy, izao ny mofinaina izay manatona tsy mba honoana, ary zay mino ahy tsy mba ngetaita intsony. Izany ny vaovao mahafaly izay ambaran'i Jesosy amintsika tsiraray avy amin'ity anio ty ry havana. Vaovao mahafaly izay anehon'Andriamanitra fankendreny amintsika dia isika hanana fiainana mandrakizay, isika ho velona mandrakariva eo aminy, isika ho sambatra mandrakizay. Fantatr'Andriamanitra fa mikatsaka fiainana isika, kanefa tsy manana fiainana ho azy isika, ary tsy atantsika izany fiainana izany eto amin'izao tontolo izao, ka dia manatona antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanany Jesosy, izay Andriamanitra tokoa, zanak'Andriamanitra tokoa, no ny rain'Andriamanitra hanome fiainana ho antsika. Raha marary ny biby fiompitsika dia tsy maintsy tsika tompony no mandray andraikitra amin'ny fitsaboana sy amin'ny famelomana azy. Raha simba ny tranontsika, isika tompo-trano tsy maintsy mandray andraikitra amin'ny fanamboarana zany trano zany. Fa raha simba ny ota sy marary ny elontsika kosa sika, dia tsy maintsy ilay Andriamanitra tompontsika ny miditra tsehatra, manafaka atsika, mamelona atsika, ary manome atsika fahavelomana. Ny tenin'i Jesosy eto manao hoe izao ny mofinaina dia entiny maneho ny Mandriamanitra azy tokoa, entiny maneho fa izy ny tompontsika, izy ny mpamelona atsika. Miteny Jesosy eto hoe izao no mofinaina. Ao amin'ny Exodosy, rehefa niaona tamin'ny Mosesy Andriamanitra dia nampahafantaritra azy ny tenany izy, ka niteny izy hoe izaho no izy, izaho izay izy hatrizay, zany hoe ny teny hoe izaho no izy dia anehon'Andriamanitra ny maha izy ny tenany, anehony ny maha-Andriamanitra azy. Ka Jesosy rehefa miteny hoe izaho no, sarotra moa amintsika malagasy ny andika ny teny fototra hoe je suis, na hoe I am amin'ny teny anglisy, fa izaho no dia maneho etin'i Jesosy anehona ny maha-Andriamanitra azy. Tatsika izany fa rehefa nisy ny fotoana izay nisamboran'ny Jiosy an'i Jesosy miaraka tamin'ny miaramila misorona be, dia nanontany Jesosy hoe iza ny tadiavinareo? Dia nambara izy ireo hoe Jesosy ny tadiavinay avy any Nazareta. Dia hoy Jesosy hoe izaho no izy. Ka rehefa niteny Jesosy hoe izaho no izy, potraka avy hatrany ny anjera reo miaramila, satria ho fanehony Jesosy ny Mandriamanitra azy ny filazany hoe izaho no. Ka raha miteny izy eto hoe izaho no mofinaina, maneho ny Mandriamanitra azy Jesosy. Amin'ny Mandriamanitra azy dia azontsika iankinana tanteraka izy,
izy ny alofantsika, izy ny mpiaro antsika, izy no mpamelona antsika, ary izy ihany koa no miahany fiainantsika manontolo. Izany no ambaran'Andriamanitra tamin'ny vaky teny izay nambara tamintsika teo ao amin'ny Isaia 7:7, ka ilazany amin'ny Kristy nanomisy hoe hiaranao aho ka mianao fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany ray sy hampandovany lova ifarava, ka nao ampifatotra hoe mivoa ary ao amin'ny maizina hoe misehoa. Izany hoe amin'ny fiainana ho antsika nahatongavan'i Jesosy. Ary izy ihany koa ny fialofantsika ao amin'ny testamenta taloha dia Andriamanitra ray ihany ny fantatry ny zanak'Israely, izy ihany no fialofany. Ary zany mahatonga ny mpanao salamo izay nivakina tamintsika teo hoe sambatra ny olona izay mitoetra ao an-tranonao, zany hoe sambatra ny olona izay mialoka aminao. Ny tsikirity mahita trano, ary ny siditsidina mahita kany ho azy ametrahany zanany. Fa ny alitaranao Jehovah tompony maro, mpanjakako sy Andriamanitra, sambatra izay mitoetra ao an-tranonao. Zany hoe sambatra ny olona izay mialoka amin'Andriamanitra. Jesosy zanak'Andriamanitra, ary Andriamanitra tokoa izy, ary tonga eto amin'izao tontolo izao izy mba hialofanao, tonga eto amin'izao tontolo izao izy mba hiay anao, tonga eto amin'izao tontolo izao izy mba ho Andriamanitra ao. Tsy ny tenin'i Jesosy ihany no maneho ny mandriamanitra azy, fa ny asany ihany koa. Ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny Exodosy, Andriamanitra dia maneho ny mandriamanitry ny Israely azy amin'ny fiahiany azy ireo. Fa tao anatin'ny 70 taona tsy namela azy ireo hangaiay Andriamanitra, fa sady niaro azy tamin'ny fahavalony izy, ary izy ihany koa nanome sakafo sahaza ho azy isan'andro sy n'andro. Maneho ny mandriamanitra azy izy. Kanefa mbola asehon'i Jesosy ihany koa amin'ny asany araka nambarateo ny mandriamanitra azy. Fa tahaka ny tsy namelan'Andriamanitra ny zanak'Israely ho maty noana, ny tsy hamelan'i Jesosy ihany koa ireo olona izay nanaradia azy ho maty noana. Mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra anjarantsika androany, mba hiankina tanteraka amin'Andriamanitra raintsika isika, ary hiankina ihany koa amin'ny Jesosy ilay Andriamantsika, ilay zanak'Andriamanitra, mitondra fiainana ho an'izao tontolo izao, mitondra fiainana ho anao. Ny anjaranao dia miankina aminy, tsy misalasalany amin'ny fitiavany, tsy misalasala ihany koa amin'ny heriny. Saingy mitaona anao ihany koa izy amin'ny teny eo ty, mba tsy ho ny zavatra mandalo no mahamaiky anao, tsy ho ny zavatra mandalo no tena katsahinao, fa izay maharitra mandrakizay. Falon'i Jesosy nahitan'i Jesosy teo Kapernaomy, saingy nasehon'i Jesosy taminy hoe ny mahafaly anareo anie, dia ianareo ninona mofoka voky, izany hoe ny zavatra mandalo, izany no tena mahamaiky anareo hanatonay. Dia nitenin'i Jesosy hoe aza miasa azo ny anina mety ho levona, fa ny anina izay maharitra ho fiainana mandrakizay. Jesosy manome sakafo, manome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra mino sy matoky azy. Ka dia milaza tamin'ireo olona izay nanatona azy izy hoe izao ny mofonaina izay manatona azy tsy mba ho noana, ary izay mino azy tsy mba ngetaita intsony. Jesosy manambara ny tenany ho mofonaina. Amin'izany no anehoany fa izy irery ihany no manome antsika fiainana, izy irery ihany no manome antsika fiainana mandrakizay. Tsy miteny Jesosy hoe izao ny mofo, fa hoy izy hoe izao ny mofonaina. Izany hoe ny hanome aina anao, ny hanome fahavelomanao anao, ny hanome fiainana mandrakizay ho anao, izany no nahatongavany. Raha sakafo mora levona no hoantsika, dia ho mora levona ihany koa isika. Fa raha sakafo maharitra mandrakizay no hoantsika, aharitra mandrakizay ihany koa tsika. Jesosy ilay sakafo maharitra mandrakizay. Izy no alfa sy omega, ka ny olona rehetra izay mandray azy, ny olona rehetra izay mino azy, aharitra mandrakizay ihany koa izy. Jesosy mofonaina, manome antsika fiainana mandrakizay. Ny Jiosy dia tsy nino, ka dia mbola nangataka famantarana izy. Inona ny famantarana ataonao mba ho hitanay fa ka inona ianao? Inona moa ny asa ataonao? Zany nambaran'i Jiosy. Tsy mbola ampy azy ireo ny famantarana izay nataon'i Jesosy, tsy mbola ampy azy ireo ny toriteny izay nataon'i Jesosy.
satria ny famantarana izay nataon'i Jesosy tsy fanehoan-kery fa fanehoana fa zanak'Andriamanitra velona tokoa izy, ho fanehoana fa Andriamanitra mitondra fiainana tokoa izy, ho fanehoana fa izy manome fiainana mandrakizay. Hoy izy ireo hoe ny razanay, ny razantsika ninona ny manana tany an'efitra, araka ny voasoratra hoe ny mofo avy any an-danitra no meny azy hohanina. Ny tianambara dia hoe Mosesy anie ka namelona olona marobe aman'hetsiny tao anatin'ny 70 taona. Mba sy hoe aminay koa fa mahavita lavitra mihoatra no Mosesy ianao. Efa natomboka ao zany tamin'ny famananao an'ireo olona 5,000, mbola toy izy ihany zany. Asehon'i Jesosy fa tsy olona 4,000 ihany no azo ny fahanana. Asehon'i Jesosy fa tsy olona 5,000 ihany no azo ny fahanana, fa afaka mamahana an'izao tontolo izao izy. Ary ny olona mihinana ny mofo izay atolony dia ho velona mandrakizay, zany hoe tsy ho noana ary tsy hangetahita intsony. Ary moa tsy zany ve ny ambaran'ny Apokalipsy, ka ilazany hoe amin'izany fotoana izany dia tsy hisy tsony ranomaso, tsy hisy tsony hanohanana, tsy hisy tsony alahelo, tsy hisy tsony fahafatesana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ny olona izay mandray an'i Jesosy dia mahazo ny fiainana mandrakizay. Ny anjarantsika dia mandray an'i Jesosy, mandray an'i Jesosy ilay manome fiainana mandrakizay. Izay te ho velona mandrakizay dia tsy maintsy mandray izany mofonaina men'Andriamanitra azy zany. Fa raha ny sakafo eto an-tany ihany no katsahintsika isan'andro, tsy ho velona mandrakizay isika. Jesosy manome antsika fahavelomana, manome antsika mofonaina izy, satria tiany ho velona mandrakizay tsika, ary tiany hitoetra eo amin'ny mandrakizay tsika. Sika ray aman-dreny manome sakafo mandrakariva ny zanatsika, satria tiantsika hitoetra mandrakariva eo amintsika izy. Dorodorak' izany koa ny zanaka, manana ray aman-dreny efa lehibe, tsy mahinana sakafo ny ray aman-dreny. Dada, hohanino ny sakafo, satria tiany eo amin'ny mandrakariva ny ray aman-dreny. Tiany Jesosy eo amin'ny mandrakariva ianao, ka dia manome anao sakafo velona izy, dia tsinona fantenany zany, ka dia hoy izy aminao amin'ity maraina ity hoe izao ny mofonaina. Ny sakafo atolot'i Jesosy sakafo mampiray anao amin'Andriamanitra, ary mampiray anao ihany koa amin'ny hafa. Mampiray anao amin'Andriamanitra satria manome anao fiainana mandrakizay, mahatonga anao hiverina indray amin'Andriamanitra. Satria ny tena mandrany Jesosy izay omeny atsika dia marika fa mamela ny helotsika izy, ka afaka miverina amin'Andriamanitra ianao, ary afaka mitoetra eo aminy mandrakizay. Ny sakafo meny Jesosy atsika ihany koa sakafo mampiray atsika amin'ny hafa. Ny sakafo eto amin'izao tontolo izao, sakafo mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra, satria mahatonga ny olona hidodododo aty sy aroa, mahatonga ny olona hanompo sampy, mahatonga ny olona ihany koa hamono sy handripaka ny hafa azy. Izany ny sakafo eto amin'izao tontolo izao. Entsika ny any lakaka, firifiry mifamono any, satria mitady sakafo mety ho levona ny olona, hany ka dia mifamono izy, mifandringana izy. Ary moa ve tsy zany no miseho eo amin'ny fiarahamonitsika, fa mialatra ny vonin'ny olona, ny herisetra, ny adilahy etsy sy eroa, mikatsaka ny sakafo izay mora ho levona ny olona. Hany ka ny mpiray-tam-po, ny mpinamana dia miady, satria tsy mikatsaka ny sakafo izay maharitra mandrakizay izy. Ny sakafo izay atolot'i Jesosy mampiray atsika amin'Andriamanitra, ary mampiray atsika samitsika ihany koa, ary zany no raisitsika eto amin'ny altara. Mampiray atsika Jesosy amin'Andriamanitra, ary mampiray atsika amintsika samitsika izy, mampalahelo indraindray. Dia misy kristianina mbola makeo amin'ny altara, kanefa izy mbola manana lahelo amin'ny namana, nefa izy miady amin'ny namana. Mampalahelo zany tokoa. Tsarovy fa ny sakafo izay atolot'i Jesosy ianao dia ny teniny, ny sakramenta, ny tena mandrany, sady mampiray anao amin'Andriamanitra, mampiray anao ihany koa amin'ny hafa. Jesosy manome anao sakafo mahavelona, dia tsinona fa ny tenany zany, ka dia milaza aminao izy amin'ity maraina ity hoe izao ny mofonaina izay manatonahy tsy mba ho noana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Amin'izany no anehoany ny fitiavany anao, mikarakara anao izy ary mamelona anao ihany koa. Fantatsika fa tsy mba tongatonga ho azy eo ambony latabatra ny sakafo izay arosony ray aman-dreny ho an'ny zanany, fa nisy arerahana tao, nisy atsembohana tao, fa
ahafahan'i Jesosy manolotra anao kosa izany sakafo velona dia tsy inona fa ny mofonaina avy any an-danitra zany, dia tsy mba hoe tsemboka fotsiny izy fa mipatrapatraka tokoa ny atsembohany tao Getsemane tahaka ny rà hoy ny filazantsara. Tsy mba hoe tsemboka fotsiny Jesosy fa ny ranona latsany, ny ainina foiny mba ahafahany manolotra anao izany mofonaina izany. Ny anjaranao dia mandray izany, manasa anao Jesosy mba hanatona azy. Izay manatona ahy Jesosy tsy mba honoana, ary izay mino ahy tsy mba hangetaheta intsony. Amporosiany Jesosy sika hangataka amin'Andriamanitra amin'ny ataka izay nampianarina hoe omeo anay an'io izay nasazy ao anay, ary rariny izany satria manandray be fitiavana ianao izay miato ny fiainanao, manome anao izay rehetra mahasoa anao, na fitafiana izany, na hanina izany, na fahasalamana izany, na vady aman-janaka izany. Saingy tao amin'i Jesosy ianao hikatsaka ny sarobidy indrindra dia tsy inona fa ny sakafo mahavelona dia ny tenany izany, ary manolotra anao izany maimaim-poana izy. Tsy vidiny izany, ary izany no irantsika rehefa ndray fanasany tompontsika. Tsy vidim-bolo izany fa atolotra anao maimaim-poana. Ny anjaranao dia mandray izany ampanetretena, ary rehefa mahazo any sakafo izany ianao ka tena mandray izany tokoa ho afa-po ianao, ka tsy hikatsaka ny sakafo eto amin'izao tontolo izao izay mitondra fahafatesana. Firifiriny ny olona izay tratry ny homamiadana ankehitriny satria misy ny sakafo avy any avelany izay manimba amin'ny fahasalamantsika, kanefa tsy eo amin'ny vatantsika ihany fa eo amin'ny ara-panahy ihany koa. Maro ny sakafo izay aroson'ilay ratsy antsika izay mahatonga fahafatesana ho antsika. Aoka ianao, tsy ho sakafo izay atolotra ilay ratsy anao, ny fahafinaretany nofo, ny fijangajangana, ny fisotroana sy ny vola sy ny arena izay tsy azo tsy amin'ny rariny. Aoka tsy ho zany natakalinao sakafo avy any an-danitra, fa handrain'i Jesosy ianao ilay mofonaina. Fa hoy ny hira hoe tsy misy miadana anie ka afa-po izay monina eto an-tany, fa izay mino any Tompo Jesosy izy no azo misoa tsy ho lany. Raisy Jesosy ilay mofonaina ho anao, aoka ianao hanatona azy, fa tsy honoana ianao ary tsy hangetaheta intsony ianao. Ny antony dia satria manome anao fiainana mandrakizay izany sakafo velona izany. Dia voninahitra anie ho an'Andriamanitra raisana kary fanahy masina izay azy hatrany indrindraka ho azy mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahiana. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisana fanahy masina ho amin'ny rehetra rehetra amin'izao mandrakizay.